mamerina ny fisaoranareo dia somary hipetraka kely angamba aloha satria raha mety ho fohy amintsika ilay adiny telo mety ho lava ihany raha hitsanga reto foana. Iresaka momba ny vina sy ny sotoavina aloha isika anomboantsika azy ho anareo fito mianadahy Antananarivo manao ahoana re no everinareo apetraka raha ianareo no lany tantana ny tanàna Antananarivo atao anatin'ny efa-taona manaraka tahaka ny ahoana no mety eritreretanareo ny andavanandro ny mponina Antananarivo tsy ny mponina mipetraka eto fotsiny fa ny mponina rehetra miasa mandalo eto Antananarivo ary inona ny sotoavina entinareo hitantanana ny tanàna ka ahafahanareo mametraka an'ilay vina everinareo. 3 minitra avy angamba ho antsika tsirairay dia atombontsika amin'ny ramatoa Lalatiana Ravololomanana. Tonga dia afaka miteny misaotra betsaka indrindra. Voalohany aloha dia mamela n'olitra arahaba sy firarian-tsoa ho antsika rehetra atao anatin'ny efitrano aloha voalohany ary koa ny mponina Antananarivo mpiray tanindrazana mety manaraka na tsy manaraka izao ady-hevitra mampalahina ataon'ny candidat mpifotsaka fidiana be ny tanàna sy mpanolotsaina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Faharoa dia mamela mba hanao fanamariana kely rasitrakao Madame Lovarabary satria tamin'ny 4 amin'ny fotoana nifamesantsika dia taritsika vao nanomboka. Raha izay aloha be ny tanàna dia sotoavina voalohany mifanaja isika rehetra manaja fotoana izay mpampianatra dia ny mpampianatra manaja fotoana. Zay aloha fanamariana voalohany tsetsatsetsat tsiaritra sanatria fanakianina nizaniza. Antananarivo manahoana no tadiavintsika fa ahoana moa ilay Antananarivo taloha reny vohitry ny firenentsika manana ny tantarany manana ny asiny manana ny vakoka mirakitra n'izany tantara izany ohatra ny zary nofonkontsika izany Antananarivo mirehitra jiro izany. Zao maizina Antananarivo tsy maizina rabaka teny fotsiny fa tena maizina ao anatin'ny aizina tanteraka ao anatin'ny fahalovana. Ka Antananarivo manahoana ny oapitso ary sotoavina taky ny ahoana no apetrakitsika. Antananarivo manana ny asiny. Izany asina Antananarivo izany anefa tsy ho tafapetrakitsika raha tsy vita ny manao ezaka goavana amin'ny famerenany aso mponina atao anatin'ny tanàna Antananarivo. Sotoavina manahoana dia nilazaiko teo fito ny fifanajana ny fanajana ny lalàna ny firaisankina ny fifandeferana ny fihavanana ny fiarahamientana. Tsy ho toditsika ny amerina ny asiny tanàna Antananarivo raha tsy mifanabe isika. Le ataonay hoe éducation citoyenne et civique. Ty Antananarivo ty dia Antananarivo araky ny lazaiko teo reny vohitry ny firenena dia antsika rehetra malagasy rehetra fa tsika mponina fotsiny eto ihany. Ao anatin'ny lisitra tsindriko foana ty tsy resaka olona fa resaka lisitra resaka fomba fitantanana ny tanàna Antananarivo. Ao anatin'ny lisitra mpanohitra numéro 1 zay tarihiko dia misy mpanolotsaina avy any amin'ny faritany ny solotena antsika menakafy satria ny havatsika ny mpiray tanindrazana amintsika ny ravavintsika ny zandritsika ny ray aman-drentsika avy any amin'ny faritany dia manana anjara toerana malalaka eto. Antananarivo manan-karena amin'ny fahasamihafana ny nofiko rapitso ho an'ity Antananarivo ity. Anjakany ny fampihevanam-pirenena tena izy ary ao anatin'ny mangarahara no hitantanana ny tanàna mba hahazahoany ny mponina tsirairay avy manana ny anjara masoandro ny atao amin'ity tanàna reny vohitry ny Madagasikara ity. Farany dia Antananarivo mifanome tanana, Antananarivo mirahina satria tondrotokana tsy mahazo ao. Tanànatsika ity, tanànatsika rehetra fa tsy tanànako. Ka noho izany iarahantsika manarina iarahantsika mientana mba ho Antananarivo filamatra madio anjakan'ny fihavanana ny fandrosoana ary indrindrindrindra ny sotoavina malagasy trano tsy misy avaratra hoy azy tsy maleka sotra tosanao ramatoa Lalatiana Ravolomana. Ramatoa Manantsoa Lala no candidat faharoa. Inona reny vinanao amin'ny tanàna Antananarivo sy amin'ny mponina Antananarivo na ny mipetraka eto na ny mpandalo isan'andro eto amin'ny tanàna Antananarivo? Fanomeramantsika rehetra nanokana fotoana androany eno ny programanay fito menadahy izay tonga eto. Ho manokana ny heveriko amin'ny tanàna Antananarivo dia toy izao: mivelatra ny mponina ao aminy, miadana ny mponina ao aminy. Izay vao misy fampandrosoana ho an'ny tanàna.
raha ny sotoavina entina hanatanterana an'izany kosany dia amin'ny alalan'ny teny fampiarana mieno mamatatra miaraka mijery vahaolana ary miasa ho amin'izany fampandrosoana ny mponina eto amin'ny tanànan'Antananarivo izany. Ny faharoa kosa dia ny fanarahan-dalàna satria rehefa tsy ajaina ny lalàna dia samy manao an'izay daniny kibony. Ary ny fahatelo dia fandraisana andraikitra ary mijoro nanapa-kevitra hilatsako be ny tanàna satria vonina andray andraikitra ary vonina anao ny fomba rehetrarehetra entina hanarenana izao toe-javatra irantsika miaina izao. Misaotra tompoko. Sakanao famaky azo an'lahy mbola nisy am'ilay fotoana raha manana pina ianao tsy manina sa ahotsika aloha dia mitoery avy eo. Ianary Andriamatoranay vo Andriaminjaka, inona ny vinanao ho an'ny tanànan'Antananarivo sy ny sotoavina entinao hitantana ny tanàna raha ianao ny lany be ny tanàna eny fa nasanatry tsy lany raha ho tafiditra ho isan'ny mpanolotsaina, inona ny sotoavina ho entinao ho hitantana ny tanànan'Antananarivo? Misaotra to. Makasitraka an'eranao manantitra trano ny fiarabanantsika rehetrarehetra tonga mandany fotoana ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao. Sy izao tsy teneniko hoe ady hevitra fa fifanankalozan-kevitra irahan'ireto kandida anankifito reto. Za aloha mba malahelo ihany, tsy manamafy any tenin'ny zokonamako tetsy tiako raha mba ohatra ka feno tetitsika sivy fa saingy noho ny antony manokana angamba tsy afaka ireo. Inona ny fomba fijerinao an'Antananarivo? Dia ozy izy aho hoe zay ny valiteny voalohany, stand-up tanàna. Zay ny zavatra tiako hita voalohany indrindra eto Antananarivo dia ny fankahita miaraka amina mponina mitraka fa tsy mitanondrika ohatran'izao. Miaraka amina mponina vonona fa tsy ohatran'izao. Zay le stand-up tanàna zay. Zay le vision hoentinao anatin'ilay izy. Fitianiko ao anatina tantara kely angambany anankiray. Raha nandalo tany amin'ny Nosy Maurice ahako re mandeha zay ny fanojo niaraka tamin'ny fitokanana any aéroport'ny Plaisance d'aéroport vaovao. Lasa ny identité asika satria le sarina ravinala gasy mipetraka ao Maurice. Rehefa nandeha tao dia mifampiresaka niaraka tamina Mauricianina. Dia ozy amin'y antsy Mauricianina hoe za avy amin'ny Madagasikara. Dia ozy t'es de Tana? Oui, je suis de Tana. Fantatro nga ao Madagasikara. Dia ozy izy miantsy ana. Fantatro tsara le ariary be an'ny Océan Indien. Zay le Madagasikara. Dia somary ohatran'ny voapaingotra kely dia ozy izy miantsy anazy. Ndany ianao maka mapy, mangala ianao carte du monde. Nampianarina izany Madagasikara zany tamin'izay tany amin'ny primaire. C'est une grande île à l'est de l'Afrique en forme de pied gauche. Fa hafa le fomba itenenanao azy. Dia ozy izy miantsy ana hoe si jamais ça a été en forme de pied droit, vous aurez pu avancer. Dia tsotra fotsiny ny teneniko azy. Ndany ianao mitady kely anankiray zay no antsoina hoe Maurice. Zay tsika. Zay le Antananarivo. Dia ozy izy hoe miantso anao androany ry vahoaka an'Antananarivo ry malagasy. Za tsy candidat any commune urbaine an'Antananarivo renivohitra fa candidat any renivohitra Madagasikara. Hiverina amerina an'izany hoe asiny maha malagasy, asiny maha olombelona tsika eto zany. Zay le fomba fijery tiako hifampizarana amintsika rehetrarehetra ao anatiny. Dia ozy izy 1,650,000 nisan'ny olona eto Antananarivo renivohitra, 2,500,000 miaraka amin'le mobilité urbaine, ny olona mifamezivezy manerana. Misaotranao Andriamato Ranaivo Andriaminjaka, mbola hotoizantsika ihany ny resaka rehefa avy eo mbola hanana fotoana ianao iresana sy hanoizana ny resaka. Iainao Andriamato Raniry Nosy Almanana mikasika ny vinany mikasika ny tanànan'Antananarivo sy ny mponina eto amin'ny tanànan'Antananarivo ary ny sotoavina entiny hitantanana ny tanàna isika.
Sotrandrindra tompoko dia miarabantsika mianakavy vorolamina eto ary miraba manokana ny ponina Antananarivo zay sotonareo tena eto ny tena ny Antananarivo anahoana moa tsy misy zay tsy anofy hoe Antananarivo engany tsy toy izao tsony engany eo any amin'ny tantara zany hoe nisy 4 zany teto amin'ity Antananarivo ty amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia mbola misy foana eto Antananarivo renivohitra olona tsy mikiraro olona mitarika sarety mitarika posy olona faran'izay miaina ao anatin'ny loto ny tiako ambara dia izao ny fanajana ny zon'olombelona ary ny zon'olombelona ihany ny zava-dehibe ary nanaitra ny tenako manokana tamin'ny kabary fanokafany tompona andraikitry ny ity sampana ity dia ny filazana ny démocratie ary eo anatin'izany ny hoe les citoyens de Tananarivo azafady tompoko mpampianatra mpitsarika ny tenako ary tsy amelesony fa ambiko ny démocratie dia indramiko kely ny tenin'ny pahay mpandalina fiarahamonina ao Sorbonne Alain Touraine zay mbola nanoratra boky zay lasa atao fitaovana andalinana ny démocratie tamin'ny taona 2007. La démocratie, dit-il, c'est un sentiment de citoyenneté. Raha tsy manana an'izay tsika tsy tananarivianina ary tsy malagasy manana ny zo fototra ary ao anatin'izany ny zo ividy. Faharoa, raha ohatra ka mijery an'Antananarivo tsika dia ilay Antananarivo renivohitry ny nosy. Renivohitry ny nosy zany tokony anana mampiavaka azy manokana. Inona nefa mba mety hampiavaka an'Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy misy fa dia fantatra ary hitaboky hitam-pirenena fa dia eto Antananarivo daholo miangona ny disadisa-piarahamonina malagasy rehetra ka Antananarivo manahoana mitsonjovina dia Tananarivo ho antsika menakavy ary ny lohahevitra entinay manokana eto amin'ity Antananarivo ity miainga amin'ny fampandrosoana maharitra fandriampahalemana maharitra dia hoy zay hoe tsy misy afa-tsy ny fihavanana maharitra zany hoe ponina Antananarivo rampitso manaiky ny fangarororona manaiky any koa ny tsy fitovizana ary mitsinjo reo taranaka terakitsika eto amin'ity Antananarivo. Sotranao Andriamatora ny Arinosy Arimanana fotoana itenenana isika rehefa avy eo avy antrantsika dia iainao an'Andriamatora faly manana hery mikasika ny vinany ho ana tanànan'Antananarivo sy ny sotoavina entiny hitantanana ny tanàna. Voalohany teny dia mirabantsika rehetra izay manatrika etona amin'izao adievitra fanakalozan-kevitra hoy izao nalahy teo mahakasika ny Antananarivo renivohitra izao ary miraba manokana ihany koa ny fondation Frederic Ebert mikarakara izany. Ny ho an'ny tenanay izay ao anaty prailisitra iarivo mitambatra dia tsy nofy intsony fa efa fanambo no atao satria ampanaitra tena lehibe no ilazanay fa efa nisy nofy nanomboka teo fa nisy accident kely tamin'ny taona 2007 dia nangina aloha ny tenanay fa naloanay nanohy any eritreritra ny nofinay tany amin'izay nisy anay tany dia tonga ty fotoana anoizana ndray ilay tsy nofy akory fa fanamby ka fanamby fito lehibe no apetraky ny candidat iarivo mitambatra arak'izany anaran'izany. Manontanytsika hoe sotoavina dia anisan'ny programme lehibe ao anatin'ny fanamby fito apetraky ny candidat iarivo mitambatra ny fitaizana olom-pirenena vanona mahay makatora aman-dreny tandalana ary tompona andraikitra. Zay zany no sotoavina hitondrana ny mpiarahamonina eto Antananarivo. Manarak'izany ny vina zany arak'izany na ny fanamby lehibe dia mba ho Antananarivo matanjaka rehefa tonga ny 10 taona manaraka ny renivohitra Madagasikara. Izany hoe ho renivohitra ekonomika, ho renivohitra
iainga tsikelikely ireo vahoaka azo lazaina hoe sahirakirana amin'izao fotoana zao ka ho tonga classe moyenne matanjaka. Mialatsiny ampanatelo baika hoe classe moyenne matanjaka tahaka reny hita any pays émergent any ivelany reny tahaka ny any Thaïlande, tahaka ny any Brésil. Zay zany no tokony hisy eto ary ny fanatanterahana zany dia efa misy lamina asa maty paika ny ao aminatin'ny programme anasa anatanterahana zany fa mbola voapasantsika eo moa izany. Ny candidat atao anatin'ny lisitra iray mitambatra zay tarihako dia arak'izany anarana zany dia candidat misokatra ho an'ny rehetra zay tsara sitrapo vonona hiara-iasa sy fametanana mpandrosoana Antananarivo. Misokatra ihany koa ho an'ireo mpiara-miombonatoka avy any ivelany afaka manampy na aveza na avaiza fa tsy vola maloto ahafahantsika mampandroso haingana ny tanàna Antananarivo. Ny mpiara-monina rehetra dia tokony andraikitra avokoa isaky miboribory tany dia tokony androso Antananarivo ao anatin'izany lamina asa maty paika izany misoratra. Misotranao Andriamatoa Rafael Iainana Andriamatoa Rakoto Artsifa asina isika mikasika ny vina ny ho an'ny tanàna Antananarivo sy ho an'ny mponina eto Antananarivo. Voalohany tiako dia misaotra an'Andriamanitra zany nafana vita zao fotoana izao satria raha tsy teo ny fahasoavan'Andriamanitra tsy tanteraka ty fotoana ity zany. Faharoa zay dia misaotra antsika mpanarika ary ny indrindrindra mpikarakara zay nametraka amin'izao fotoana izao ahafana marina mamola milaza ny vina sy ny fomba fijery amin'ny fomba fampandrosoana Antananarivo. Amin'ny maha olona mpanao asa ifotony any tenako moa zany na hoe consultant amina projet de développement dia mijery hatrany hoe inona ny aingan'ny tantara anankiray eto amin'ny toerana anankiray sy ny kolotsaina misy ahafana mampandroso ny tanàna anankiray zany. Satria raha tsy fantatra ny kolotsaina misy eo amin'ilay tanàna sy tantara ny andohany tsy afaka tena no asa fampandrosoana ianao eo amin'ny tanàna anankiray. Ka raha hijery ny tantarana Antananarivo fotsiny tsika dia hitantsika tsara angamba ny antsoina hoe teny filambatra na hoe slogan ny tanàna Antananarivo renivohitra hoe iarivo latsy sy maty ray andro. Misy antony ny antony ametrahana zany ary hitantsika tsara tamin'ny andron'ny Andrenamponomerina fa tena natanjaka ny tanàna Antananarivo raha niady tamin'ny karazana fanjakana hafa tamin'izany fotoana izany. Satria nisy sotoavana napetraka tao na hoe valeur napetraka tsy ny zany fa mifiraisan-kina ary ny tena koa zany dia atolotry ny malagasy miray sy mifankatia zany. Dikany hoe malagasy miray sy mifankatia dia fomba fijery hoe ahoana ny ampiray malagasy ahoana ny ampifankatia malagasy ka tonga ny malagasy na ny firenena ary ao anatin'izany ny tanàna Antananarivo ho lasa tanàna tena matanjaka. Tahaka ny tamin'ny andro ny fampanjaka izany raha ny fitaovana nampiasain'ny fampanjaka tamin'izany fotoana zany na ny teknôlôjia tsy mitovy amin'izao fotoana izao. Fa manina amin'izao fotoana izao lasa mahantra ny tanàna. Satria le sotoavana izay mipetraka amin'ilay tanàna mihitsy no tsy ampiasaina na hoe tsy akatoavin'ny olona mitantana ny tanàna eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra izany. Tafiditra anatin'ny sotoavana malagasy koa ny fatahoran'Andriamanitra. Mbola tsy tonga teto ny kristianisma dia efa hitantsika tsara reny hoe oabolateny malagasy reny ohatra anankiray hoe aza loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ho atapony loha. Zay fototra ijoroany ny fihavanana malagasy. Amin'izao fotoana izao le fatahoran'Andriamanitra zay dia very ka ninona mety ataon'ny mpitantana, ninona mety ataon'ny olona manam-pahaizana ka tsy miverina zay sotoavana zay, sotoavana anankiroa firaisan-kina malagasy fatahoran'Andriamanitra reo rehetrareo ny fiain'ny fihavanana ka amerina indray ny asina Antananarivo ary faly fa voatonona teo foana le asina naaraka moa zany asina kiserasera zay hoe asina zay fa tena vonona amerina sy ampandroso ny tanàna. Ary nandritra ny 12 taona novaka mitetika asa fampandrosoana telenivony rehefa vahoaka sahirana indreny azo ampandrosoana ny vahoaka eto Antananarivo, azo ampandrosoana ny tanàna fa mipotehana ny tanàna Antananarivo. Be da be ny mpamatsy vola sy ireo olona mpiara-miombon'ato ka tia ampandroso ny tanàna antsika fa tsy ao anatsika le tena hoe valeur amin'ny fampandrosoana ny tanàna, le tena ivo ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo tia. Dia zay mahatonga le tanàna lasa potika izany ka mampalahelo zany zany mahatonga ny tena Misotranao Rakoto Artsifa asina iainao Andriamatoa Rakoto Ndrazafitalatiana isika mikasika ny vina ny ho an'ny tanàna Antananarivo sy ho an'ny mponina eto Antananarivo. Misaotra amin'ny fitenenana mamerina ny arahaba efa nentin'ny namana rehetra teo aloha sy ny mpanolotra ihany koa
raha sitsika reo tsy ampiandohana manantitra ny fialantsiny feny tena mamaly ny tendra matola latsiana ravololomanana mihitsy aho hoe eny tompoko tena noho izany nahatonga ny fahatarana misaotra indrindra amin'ny fanitsiana fa efa nampita moa za tamin'ny ekipa taty izay iriko ihany nitondra an'izay fanazavana izay hoe mbola nanao mitsinina tany ny boriboritany faheny satria ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsika efa nialatsiny demeloha hoe tsy maintsy ho tara satria ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ao anatiny izay mitsiny izay fa efa niera ny namako dia hoe antsy manina fa afaka andrasany nialatsiny tompoko amin'izay fa tsy dia tena hoe fanahinina loatra le izy nasanatria mbava amin'ny teny fanambanina ny olona tonga aloha fa raha manarakarak' izany izay mafisiko ny tenin'ny Andriranaivo izay teny misy hoe mampalahelo fa tokony mba tonga teto daholo ny candidat sivy ary isorako atsika izay tonga eto izay satria marina loatra ny teny lovarabara hoe tsy mahazo mifidy anjambany tsy tokony hifidy anjambany le vahoaka fa tokony mahalala hoe inona marina ny votoatin'ny vina sy ny tolotra izay entiny ireo candidat ireo ao anatin'ny fifidianana izay vao mba mifidy tsy tonga nefa mony sasany mampalahelo izany fa voatery ao anatin'izay varotromby anaty ambiady izay foana be nitondrana ny ady-hevitra ny fahatelo dia misaotra ny mpikarakara satria zava-dehibe ny sehatra ohatra izao tonga dia mifandray avy hatrany hoe inona ny vina ny fikambanana freedom izany anarana izany dia efa mahalaza azy freedom izany hoe fahafahana fahalalahana ary nijikany hoe tanànako afaka amin'izay gejageja maro samihafa na nigejany loto io na nigejany gaboraraka io na nigejany zavatra isan-karazany io fa afaka ihany koa afaka manao zavatra izany hoe mandeha anankiroa izany nijikany hoe afaka amin'le hoe manana fahefana anao zavatra fa afaka ihany koa hoe libéré izany na votsitra amina ataontsika hoe geja maro samihafa ny vina ny fikambanana freedom dia tsotra raha fehezana miteny aingana dia aingana ny famerenana ny lamina sy ny disiplinina na ny fitsipifehezana ny fametrahana izay goavana be ihany koa ny atao hoe redevabilité na ny tamberina andraikitra izany hoe tsy maintsy ireo vahoaka ireo mangataka amin'ilay olona izay napetrany teo hoe fa ahoana mikasika an'ity mikasika an'ity amin'ny fotoana rehetra izay no antony ametrahana ny mangarahara ihany koa tsy maintsy fomba enti-mitantana eo anivon'izay tanàna izay ny fanatanterahana an'ilay hoe fampanantenana mandritra ny fifidianana satria ny zavatra hita foana dia ary hitako tamin'ny toerana rehetra izay nalehako dia leo loatra le olona satria be loatra izay fitaka sy fampanantenana pokaty izay tsy mahazo mampanantena zavatra tsy ho tanteraka izany kosa amiko tokony mba élémentaire izany zavatra izany ao anatin'izay fomba fitantanana ny tanàna izay ny ady amin'ny kolikoly anisan'izay fomba fijery hoe tsy maintsy apetraka ho sotoavina amin'izay fitantanana ny tanàna izay ary ny farany moa mifet ao anatin'le charte des valeurs izay amin'ny fikambanana freedom. Misaotranao fa tokony mazafy